totsika ary ny antony hazofijaliana zany de noho ny fahotan'ny olona ao a zay le resatsika teo satria le olona zay omena an Jesoa Kristy de mpanotaka tsy manana ny voninahitra Andriamanitra dia no zay fahotany zay a no nahatonga ny hazofijaliana. Tany amin'ny Genesis 2:7-7 zany efa nipetraka an'izao didin'Andriamanitra zao hoe ary ny tompon'Andriamanitra nandidy endra lehilahy hoe ny azo rehetra eo am'sa de tena azonao hinanana tsara. Any mihitsy ny tena dika teny ny amin'ny baibolinareo izy tsy tena ohatr' zany fa ty izy tena manindry tsara hoe tena azonao hinanana tsara daholy. Tsy mila mivavaka tsony ianao manontany hoe akondro ve no aniko sapoma sapaiso zay tianao hoaniny. Misy dikany be amin'ny fahalalana sitrapon'Andriamanitra zany a. Ny azo rehetra eo am'sa de tena azonao hinanana tsara fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy kosa de aza hinananao fa amin'ny andro zay hinananao avy aminy dia ho faty tokoa ianao. Amin'ny teny Hebreo a zay nanoratany an'io de io ny antsoina hoe infinitif absolu zany hoe ny azo andikanana azy zany de hoe amin'ny andro zay hinananao avy aminy de ho faty de tena ho faty mihitsy tokoa ianao. Zay le izy ho faty de tena averiny indroa mihitsy le ho faty zany a ao anatin'le izy. Fahafatesana foana ny tambon'ny ota zany atao hoe principe biblique tsy hoe tiako be le romana 5:7-7 de iny foana ny averiko hoe fahafatesana ny tambon'ny ota fa matoa iny averina de iny manazava ny tian'Andriamanitra ho resana hatramin'izay hoe maty foana ianao raha vo tsy manaraka ny lazay ny tenin'Andriamanitra de fahafatesana foana ny tambony. De 7 tsika zao maninantsika zany 7:7 hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso fa nataontsika io tamin'ny épreuve et tentation. Tsara ho fihinana ny azo mahafinaritra ny maso no azo mahatsiriritra atao mampahendry de nanitaza ny voany ka nihinanany de nomeny koa ny vadiny zay teo anilany ka nihinana de nahiratra ny mason'idy mivady ka fatany fanitanjaka izy ireo de ty le iza teo velona. Le iza teo velona de maninona nanjaitra ravinaviavim-bazaha izy mba hanaovany sika satria nahita hoe nitanjaka de za mila manao zavatra anonerana an'le tsy nety teo zay le za zay tadidinareo le za tamin'ny voalohany mila manao zavatra anonerana an'le tsy nety teo de nanjaitra ravinaviam-bazaha izy a hanaovany sika. De nefa ny 9:20 ary ny tompo Andriamanitra nanamboatra akanjo hoditra ho an'ny Adama sy ny vadiny ka nampiakanjo azy. Hoy Andriamanitra mora rovitra kely le aviavim-bazaha sady asa tananareo fa alao soloko blouson cuir e ty mbo mafana kokoa. Fa tsy le blouson cuir mba lafolafo kokoa noho ny raviraviavim-bazaha akory ny problème fa tsy misy hoditra raha tsy misy biby no vonoina ary rehefa vonoina le biby de tsy maintsy ratsaka ny rà. Io zany de fa io ny voalohany indrindra io de fa sarin'lay Jesoa Kristy zay ho faty eo amin'ny hazofijaliana. Fa satria Jesoa Kristy efa nisy satria izy Andriamanitra de nisy talohan'ny naharinan'izao tontolo zao de efa fatany zany. Tany zany de efa fantatry Jesoa Kristy hoe ho faty eo amin'ny hazofijaliana izy ateraka ho faty izy ary tany efa nasehon'Andriamanitra tamintsika le izy io. Hatrany amin'ny Testamenta Taloha zany a de efa miresaka an'izany daholy. Lioka 5:20 gravy a mahasika ihany inge ty Jesoa Kristy ty ry zareo ty tena olona be izy a fa izy koa mahasika nandray fa tsika monko rehefa mamaky a de ohatrany hoe mamaky ohatr'zao fotsiny zay tianao raisina ihany raisinao fa zay tsy tianao raisina tsy raisinao fa tena mbavakio tsara ela izy de hitanao le izy. 9:7 hoy izy taminy zavatra inona moa zany fampiresaka zany le lehilahy roa lahy tany Emausy a tam'le
nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia fampiresaka izy roa lahy dia iny Jesosy Kristy nandalo dia nanantona teo fa tsy fantany hoe Jesosy Kristy io dia nanontany zany Jesosy ny amin'inona moa zany dia hoy izy roa lahy taminy ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny teo anatrehan'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra dia nanolorany lehibe mpisorona sy ny mpanapaka ao antsika azy namelohany Hazofaty sy nanomboany azy tamin'ny Hazofijaliana nefa nantenay nefa izy no efa ilay anavitra ny Israely eto zany rahalahy tena miteny hoe zay zany nanantena hoe amonjy ny Israely izy kanjo maty le ry io velohany zareo dia novonondry zareo kanjo maty izy androany ny andro fahatelo tao aorianany trangany zany zavatra zany tena diso fanantenany zay ozy mpianatra ananteny zay hoe mpamonjy izy kay tsy mpamonjy izy fizyara-maty dia ty le lazaiko hoe tsy ianao mantsy ny resahany dia ozy izy ianao hoe bon teny zany fa ho anatina dia manindrona be zany hoy izy tamy ry adala sy votsasainy grave ry adala tsy votsasaina ka tsy mino zay rehetra ny lazainy hitanareo ny mpaminany rehetra ka izany ny atao hoe mpaminany eto dia ilay zay mpanoratra ny testamenta taloha rehetra ny mpaminany rehetra ka izany efa nyresaka momba n'io zavatra io fa zalahy tsy nahalala dia ozy adala sy votsasainynareo moa tsy tokony hiaritra n'izany va Kristy ka hiditra amin'ny voninahitra io tanareo amin'izay le voninahitra le tary aloha le fampizarany amin'ny olona efa vosoratra daholo za tsy arakitsika dia nanomboka hatramin'ny Mosesy Genesis, Exodus, Leviticus, Numero, Deutéronomie nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambarany rahantsika mamaky dia zay mahatsara ny école biblika rehetra dia antsona hoe mahisy daholo satria milaza manambara ny hevitry ny teny ny teny rehetra ao misoratra masina rehetra zany dia milaza n'izy milaza ny Jesosy Kristy milaza azy daholo fa tsy hoe Jesosy Kristy fotsiny ho fa ilay Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty rehefa avy eo satria zay le contexte nisy teo zay le contexte nisy teo 580 dia hoy izy taminy izao ny teniko izay efa voalazako taminareo fony mbola teo aminareo fa tsy maintsy ho tanteraka zay rehetra voasoratra momba ao amin'ny lalàna Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo dikany hoe lalàna Mosesy sy ny mpaminany sy ny salamo dia io neny zareo zany ny am'izao tsika am'izao zany le hoe testamenta taloha sy testamenta vaovao baibolitsika zany mizara roa testamenta taloha sy testamenta vaovao fa ny baiboly jiosy tsisy testamenta vaovao fa mizara telo fizarana voalohany Mosesy faharoa mpaminany ary fahatelo ny salamo dia misy boky maromaro ao anatin'ireo ny Mosesy 10 dia nanokatra ny sain'ireo izy alalan'ny soratra masina dia hoy izy taminy toy izao ny voasoratra Kristy hiaritra ka hitsangana maty amin'ny andro fahatelo hitanareo ny voasoratra ao anatin'ireo rehetrarehetrareo zany dia Kristy hiaritra ka hitsangana maty amin'ny andro fahatelo zay tompoko ny lazay amin'ny baiboly rehetra hitanao ve zany isaky mamaky baiboly sa ny tianao hita ao anatin'io dia hoe azo vady asa tsy azo arena asa tsy azo tahiny Jesosy asa tsy tahiny hositrana asa tsy hositrana tsy zany ambokambo zany ny lazay ny soratra masina rehetra Mosesy mpaminany salamo Kristy hiaritra ka hitsangana maty amin'ny andro fahatelo zao io lalàna Mosesy mpaminany salamo fizaran'ny boky jiosy baiboly jiosy zany ny antsona hoe tanaka dia manomboka zao zany ianao raha sendra mamaky boky ka mahita hoe tanaka dia aza mitanaka vavatsony fa ny atao hoe tanaka dia baiboly jiosy fitambarany reto tenitely reto hoe Torah Navim ka Ketuvim zay reo le fizarany
ty Torah ty le lalàna Mosesy a navimma mpaminany a ketovimma ny salamo sy le boky miaraka aminy ao anatin'io zany ohatr'izao ny sariny neny jiosy zany avy aty makaty ty ny famakeny ty ny atao hoe Torah, ty ny atao hoe navimma, ty ny atao hoe ketovimma, de ty ny famaky hoe tanak ay de tsy mitanaka tsony nareo efa meko anareo sy papy Torah lalàna, navimma mpaminany, soratra ketovimma, de ao anaty soratra ny boky voalohany eo ny salamo io. Ny salamo rehetra zany a, ny baiboly rehetra zany, ny testamenta taloha rehetra zany, testamenta vaovao moa iny tonga de fa mazava fa miresaka Jesoa daholo. De ilay Jesoa Kristy tsy maintsy miaritra maty amin'ny andro fahatelo, ny nitsangana amin'ny andro fahatelo zay. Ary zay ny lazain'i Paoly amin'ny filazantsara Korintiana voalohany toko fahatelo 5:7 sy 14. Filazantsara ozy izy de zao Kristy maty no fahotantsika araka ny soratra masina, testamenta taloha zany. De nitsangana tamin'ny maty, de nalevina ary nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Baiboly rehetra de miresaka an'izany. Raha mahita an'izany ianao maminaky baiboly de miamitovy endrika amin'i Jesoa Kristy ianao. Fa raha mbola tsy zany ny hitanao fa mbola manaova an'izao aza manaova an'izao de vizana foana ianao de lasa masika ianao. Raha mahita olona tsy mahavita ianao de ataonao mamay. Ary rehefa tsy mahavita ianao de manamely tena. Tsy mety mahavita mihitsy afa hiezaka kokoa rapitso. Mbola tsy mahavita ihany. Satria tsy ho vitanao io fa nisy efa nanao an'le asa talohanao de lay Jesoa Kristy maty teo amin'ny hazofijaliana.